Maro tokoa araka izany ireo olona izay teny akoron-drano omaly sy androany izay nanatitra ny CV-an'izy ireo amin'ny fitatiavana asa amin'izao fotoana izao. Izay ny mahakasika ny vaovao iny fa hoarantsika manaraka kosa ireo tapatapam-baovao izay notontosain'ny Jemima Radaniel. Notokanana omaly ny station relais onde courte Madagascar World Voice MWV ao Marohogo ampare mahitsy mahajanga faharoa. Tonga nanotrona ity fotoan-dehibe ity ny ministra ny fifandraisana sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Razafinjato Andrianjanto Vonsoa sy Andriamatoa Netrapaiky Rakoto Mamonjy, ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampandrosoana ara-numerika. Tsy nanao ambany zavatra izany ihany koa ny delegasion amerikana. Raha ny loharanom-baovao dia 40 taona no nisian'ity station ity saingy tsy neken'ireo fitondrana ny fanesy ny fanokana azy. Ny fitondrana amin'izao no nanapa-kevitra anokana izany miaraka amin'ireo ministra tompon'andraikitra. Miainga ao Pahe Mahitsy ao amin'ny komunina Ambanivohitra Belobaka no fampandriahana ny fitoriana ny filazantsara. Raha tsy aivina dia MWV dia eo ambany fiahiny ny World Christian Broadcasting na ny WCB fikambanana tsy miankina Amerikana izay any Etats-Unis ny foibeny mifototra amin'ny fanapariana ny fitoriana ny filazantsara. Fa isan'ny mandray anjara lehibe amin'ny fanatanterahana ny asa sosialy eo amin'izay toerana misy azy ihany koa. Ny fandaharan'ny MWV dia atao amin'ny teny maro, dia ny teny russe, ny teny arabo, ny teny sinoa, ny teny anglisy. Tsy voasamba no nisy onjam-peo mifandray amin'ny ivelany eto Madagasikara fa isan'izany ny M Globe, RFI. Mitady ny irika rehetra ahafahany manao ny asa ratsiny mihitsy ireo mpangalatra amin'izao fotoana izao. Fomba hafa indray no entin'izy ireo mangalatra eny an-dalambe eny. Raha mitondra fiara ka tazany misy poketra sy finday tsara ny aminao ka na mihidy aza ny varavarana dia hainy ny mamitaka anao. Anipazan'izy ireo bibilava velona ny varavaram-pitaratra na dia kely fotsiny aza no misokatra aminy. Rehefa taitra aminy ianao ka mijanona dia alainy mora foana izay tiany alainy. Mila mailo araka izany ny rehetra anidy ny fitaratra indrindra fa rehefa mitohany iny ny fiara. Na sendra mijanona ka mamoa fitaratra fa tena tsy kely lalana andratsy. Efa misy ireo tratra teny an-tanana renina teny. Lehilahy 25 taona iray no nanolana zavavavy vao 9 taona monja. Tany amin'ny distrikan'ny Manoriny no nisehon'ity loza mamofady ity ny fahafito ny volana aprily lasa teo. Saro ny mpitandro ny filaminana ilay lehilahy iray volana sy tapany ety aoriana. Ny haiko ny eloka vita n'ilay tovolahy nandritra ny famotorana natao azy. Efa natolotra ny fitsarana ary efa nampidirina ponja vonjy-maika. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia olo-patatra indray aman-dren'ilay zaza ihany ity nahavandoa izay ity ka nanana fahatokisana azy ireto farany saingy ny ratsy tsy misy tandroka. Mbola manaraka fitsaboana kosa ilay zaza hatramin'izao no ity herisetra nahazo azy ity. Mila mitandrina araka izany ireo mananjanaka vavikely amin'izao fotoana izao, eny fa na ireo zanaka lahy kely aza satria dia tsy misy tandroka tokoa ny ratsy. Saika isan'andro tato ato dia hainona faty olona na izany olon-tsotra na jiolahy na mpitandro ny filaminana vokatry ny asan-dalo sy ny alatromby any amin'ireo faritra maro raha toa ka fanafiana amin'ny Tapatapany indray ny malaza eto an-drenivohitra. Dahalo roa no maty nandritra ny fifandonana niseho tao Isorana any amin'ny faritra Matsiatra Ambony ny atalatalasa teo. Omby mahery 20 no lasan'ireo dahalo misa 50. Nampiroro ny ponina tamin'ny alalan'ny kalakinikova nentiny ireo malaso saingy tsy nanapoaka izy ireo fa narangarangany entiny ampitahorana ny ponina. Rehefa lasa ireo dahalo dia nampandriany zandary ny ponina ka raikitra ny fanarandia ka teo no nisy ny fifandonana sy ny fifampitifirana ka nahalava ireo dahalo misa 2. Tafaverina avokoa ireo omby norobain'ireo dahalo. Fatin'olona iray no mitsitra teny amin'ny lalaben'ny Nosbe ampitan'ny orinasa Kolasy io maraina io. Araka ny loharanom-baovao dia tsy mbola fantatra hoe iza ilay olona maty ary tsy fantatra ihany koa ny antony nahafaty azy. Fa araka ny fanazavana nentin'ny olona nanatry maso dia mety ho vokatry ny atsika no nitarika ny fahafatesan'ity olona ity. Nosaroman'ny olona lamba fotsiny hatreto ilay razany mandra-pahatonga ny tompon'andraikitry ny BMS aka izany. Nahitana fatin'olona ihany koa tetsy atsapany mahazo ao anatin'ny fokontany Soavy Masoandro boribory tany 5 io maraina io. Lehilahy iray ity tafaty ity miboridana sy sorta no sisa hita teny amin'ity tovolahy ity. Raha ny fahitan'ireo nanatry maso dia mety ho nisy nanendaka sy namono ilay lehilahy ka izao niafaratra amin'ny fahafatesany izao.
araka ny loharanom-baovao hatrany dia ponina eny Soavimasandriany ity maty ity, mbola andrasana ny fakany BMS ny razana. Tsy mitsaha miseho ny lozam-pifamoivoizana na izany ataona fiara tsotra na ataona fiara pitatitra. Fiara Toyota iray no nandona rangahy teo Apaska ny maraina teo tokony ho tamin'ny fitoro. Tsy nijanona nefa ilay mpamily izay teratany sinoa tao anatiny fa nirifatra nitsoaka avy hatrany. Navelany teo ilay rangahy voadona sady naratra. Soa ihany fa nisy ny nahita ity tranga ity ka afaka nandray ny laharan'ny fiara 720 TBD Toyota manga. Tokony hitandrina trano ireo mpampiasa ny lalana rehetra manoloana izao lozam-pifamoivoizana ny fanesy tato ato izao.